Faly miarahaba-tsika indray manaraka ny fampahalalam-baovao manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambarany atoko azy VM androany fa tsy matahotra ny fifaninanana. Toerin'izy ireo ihany koa izay mety hosakatsakana amin'ny famorim-bahoaka atao isa-paritra. Alexandrina Ranefson sy Olivia Ranef nitatitra ny andindinin'izay. Mbola tera ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara raha nambaran'ny HVM. Fototry ny demokrasia eo amin'ny firenena iray ny fahalalahana sy ny fahalalahana maneho hevitra indrindra ho an'ny mpanao politika ary antoka goavana ny fisian'ny fitoniana ho an'ny fanehoana izany tsy antery. Mbola sarotra nefa ny fanatanterahana izany raha ny eto Madagasikara no jerena raha nambaran'ny filompanorina ny antoko HVM Eratsonary Mampianina nandritra ny tafana ataon'ny tampanao gazety Tesy Andraharo. Dia araka ny teniko teo hoe ao anatin'ny tena hoe fampiororona sy ny herisetra sy ny fampitahorana sy ny fandemintsaina no anaovana ny fampiarana izany lalàna izany ka dia manamafy ny antso amin'ny rehetra mba dia toko hoe hijery amin'ny maso tsy miangatra ny zavatra miseho manoloana zany zavatra zany satria dia antoka anankiray verika iray isiny ny fitoniana ary isiny ny fifidianana malalaka eto amin'ny firenena ny iantoana izany fahalalahany rehetrarehetra zany ary tokony hitoviny rehetra fa tsy misy hoe zay eo amin'ny fitoram-panjakana sy izay miaraka aminy dia afaka manao zavatra hafa fa ny ivelan'izay dia tsy mahazo manao zay azo zareo atao amin'ilay izy. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao kosa dia ny vaovao mahakasika ny fifidianana ny fametrahana ny respira. Mika Randriamanantena sy Eliza Razafy nitatitra ny andinindin'izay. Nanao fanambarana ny foiben'ny safidy mahakasika ny tambazotra firaisan-kina eo amin'ny fandriam-pahalemana iraisan'ny rehetra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Anisan'ny mazava-dehibe ity tambazotra ity moa dia ny fanamafisana ny vokatra nivoaka tamin'ny atrikasaparitra mikasika ny fisorohana ny krizy isaparitra izay nikarakarain'ny COI tamin'ny alalan'ny tetikasa Aitombo. Na eo azy izany dia nanamaritra ny mpikambana ao amin'ny safidy fa hampiroborobo ny fandriam-pahalemana eto amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny alalan'ny hetsika izay ataony sy ny fanolorany tenany mba hisorohana amin'ny disadisa amin'ny fifidianana. Izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao veloma tompoko.